Any amin'ny renivohitra ny faritra Sofia iny moa dia Ramatoa Hari nomenjanahary Vanessa Justisia na mpanakanto Vanessa Tsaravintana nolany be ny tanàna ny Antsohihy. Miarahaba sy mirary soa ho azy amin'ny didy goavana izay antsorohany izahay ato anatin'ity chaîne ity. Be dia be moa ny zavatra izay ho lazaintsika ato anatin'ity video ity, fa mialohany hidirantsika amin'izany dia mbola toy ny mahazatra foana entanina hatrany hatrany ianareo mba hiabone ny chaîne ary hanao j'aime ny video, indrindra moa dia hametraka ny commentaire ihany koa. Ndeha ary hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne atsika. Misy vaovao mafana mo any amin'iny Ampasibe commune Riralalavohitra ny Vony iny district Brickaville moa izany. Nitondra sora-baventy izy ireo nanehoany hatezerany. Nitrotra ny vahoaka ny Ampasibe commune Riralalavohitra ny Ivona district Brickaville noho ny fanaovana tsinotsinona ny safidiny tamin'ny fifidianana. Noho izany dia nitondra sora-baventy izy ireo nanehoany izy ireo na hatezerany. Ireto saretantsika ireto moa dia ny sary amin'izany zavatra voalaza izany. Koa satria niresaka ny zavantranga tany amin'ny district ny Brickaville iny isika, ndeha ary isika hivadika kely any Morombe. Nitaray ireo mpamboly ao amin'ny bazy mangoko Morombe mikasika ny fihinan'ny rano manondraky ny tanimbary, ka nidina any araka izany ny ekipa miaraka amin'ny ministère de l'agriculture et de l'élevage ny andro vitsy lasa. Hita araka izany fa mihena ny hahavony reny rano mangoky sady mitondra fasika, ka mahatonga ny fitohanana eo amin'ny prise izay mamatsy ny lemaky ny bazy mangoky indrindra rehefa fotoana ny maintany. Ka nifandinika ny sosikevitra hampandeha rano io ry zareo tao, ka hampina lalandrano vaovao hatramin'ny lalandrano havia mba hanosika ny rano. Izany moa anisan'ny zavatra izay nampitaraina ny mpamboly any amin'iny Bamangoky Morombe iny, koa dia efa nitady sosikevitra izy ireo ary efa nifandinika ihany koa. Hiresaka kely ny mikasika ny mpanakanto Tansomena isika. Niarantsika nahafantatra moa fa dia nandalo tsy fahasalamana kely moa ity mpanakanto ity, fa efa nambarany tao anatin'ny pejiny kosa ny androandroany hoe efa aty an-trano hoy izy manoa ny fitsabona. Tena marina tokoa ilay teny hoe fahasalamana no voalohan-karena hoy ity mpanakanto ity. Hatreto dia tsy mbola fantatra mazava izay tena nahazo azy mivady, fa efa sarin'izy roa matory miaraka amin'ny sérum iny amin'ny toeram-pitsabona no hita ny paritaka an-tambanjotra ny serasera no nanaitra ny mpanara-baovao maro. Izahay ato anatin'ity chaîne ity moa dia mirary fahasalamana feno ho azy, indrindra Andriamanitra Andriananahary ary ny razana isika rehetra ny homba anareo mandrakariva. Eny rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika an'iny mpanakanto Tansomena iny, ndeha ary isika hiresaka kely ny tohiny ilay raharaha fitsaram-bahoaka tany Ikongo ary olona efatra no voasambotra. Tohiny ilay raharaha fitsaram-bahoaka nihatra tamin'ireo olona roa no heverin'ny fokon'olona ho dahalo ka nanaovany izy ireo darokalika. Noho izany dia olo efatra no nisambory ny mpitandro ny filaminana ny omaly tany Ikongo. Marina moa fa mpiasan'ny projet action contre la faim ilay maty ary mpampianatra kosa ilay niaraka taminy. Izany moa ny tohiny raharaha fitsaram-bahoaka tany Ikongo raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny skizipasy ATM. Koa dia zareo kely aminareo ato anatin'ity chaîne ity, satria anisan'ny zavatra tena niparitaka moa iny resaka fitsaram-bahoaka tany Ikongo iny. Ny manaraka indray izay asiantsika resaka moa dia any Andavamamba. Reny mpianakaviana iray novonoana sy nalevin'ny zanany Antsokosoko tao an-tranony ary nifongarina ny sabotsy lasa teo ny razana. Efa tamin'ny volana Jona 2024 no nahita maso azy farany ny fianakavianany io, reny mpianakaviana iray mipetraka eny Andavamamba niaraka tamin'ny zanany lahy io. Nilasa foana nefa ity farany fa mbola any ny reniny hatramin'ny Alahady 12 Janoary 2024 saingy tsy te hifanerasera amin'ny fianakaviana intsony. Nitondra ny raharaha teny anivon'ny mpitandro ny filaminana ireo zanana hafa tsy niaraka nipetraka taminy rehefa niahiahy tamin'ny
fihetsika io lehilahy io. Ny 17 Janoary 2024 lasa teo izy no voasambotra ary tratra teny aminy ny karapanondro sy ny pisiny an'ilay reniny. Niaiky izy fa efa maty tamin'ny volana Jolay 2024 io reniny io ary nolazainy fa matiny aretina. Fantatra koa fa efa namidiny ny tranony io ramatoa io sy ny tany teny Andavamamba sy Anosibe ihany koa. Lehilahy iray hafa no karamena 2 hetsy ariary nandavaka sy nanao fasina tao an-trano koa dia voasambotra. Nojerena moa ilay trano sy ny toerana nandevenana an'ity vehivavy tsy hita ity taorian'izay ary nifangaro ny tompona andraikitra ny sabotsy teo ny razana. Mbola voatazona eny amin'ny bureau mpitandro ny filaminana izy roa lahy voasambotra mialohana hampakarana ny raharaha eny amin'ny fitsarana. Izany moa ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny gazety Inona no Vaovao koa dia zareko kely aminareo ato anatin'ity chaîne ity. Hivadika kely any Mahajanga indray isika. Anisany nahazo tehaka sy nahazo tera moa ity solombavambahoaka ny Mahajanga ity tsy iza moa izany fa Afakandro Christian. Tsy mbola nisy tao Mahajanga kosa lohatra amin'izay izany depute nilaza mialoha fa ivoaka ny volany Siady izany. Ny any sasany aza mety aminy ilay omena mangingina dia any ravanjena. Herinandro vitsivitsy lasa izay no nanaovany Afakandro Christian fampahafantarana ary tonga ny fotoana namory vahoaka i depute de Madagasikara Afakandro Christian ny andro ny 7 volana Janoary 2024. Nadia nahena ampahefana aza ny Siady tamin'ny taona 2024 iny dia tsy nasakana azy nanolotra izany tamin'ny vahoaka ny Mahajanga. Mazava sy nahitsy moa ny resaka ity solombavambahoaka ity dia ny hoe volanareo vahoaka io ka tsy maintsy averina aminareo vahoaka. Nanome toky anefa depute fa ny Siady 2024 dia anaovany projet maventy ao Mahajanga voalohany. Nanolonany io fihetsika izay nataony solombavambahoaka ny Mahajanga io moa dia naneho hevitra ireo mpanao gazety BDB ny hoe raha mba nisy depute Afakandro Christian BDB mantsy ny eraky ny Madagasikara dia hono sambatra tokoa ity Madagasikara ity. Ary aingany mba hanao tatitra aminay vahoaka karaha ataony io Afakandro Christian io koa ny mpitantana rehetra eto amin'ity firenena mamonjika ity hoy ny fanehoan-kevitra ny mpanao gazety anankiray raha vantany vao nahita ny fihetsika izay nataony Afakandro Christian. Ny hamarana antsika tanteraka ity video ity moa dia ity zoky iray aman-dreny hitantsika amin'ny sary ity. Anisany hira tena tiako sy hirany ankafiziko moa ilay hoe mahatsiarotsiaro ny Gasikara lesy ary izay ato anatin'ity chaîne ity ihany koa dia mahatsiarotsiaro an'ity zoky iray aman-dreny ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay ianao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka. Zay fa tsy maintsy hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.